fananganan-tsaina amin'izao somary malaina ny olona asa hoe inona no mety ho antony zany vitsivitsy ihany no ahitana zany fananganan-tsaina zany raha toa ka hoe ray volana mialohan'ny fety-dako zao dia efa hita miofaofa amina trano manerana ny faritra na noloza amin'ny saina zany. Tsaroko tsara tokoa tamin'ny fahazazana vao manomboka ny voalohany volana jiona dia fa iny mama maka ny saina dia efa mipasoko an'ilay saina dia zay tsy adinon'ireo ray aman-dreny mihitsy zany fa tena hoe zavatra tena natao zany ary hita mihitsy zany hoe tonga tamin'izany tonga dia fedolo ny trano rehetrarehetra ny faninanana ny nanangan-tsaina tamin'izany nitsy ny tsara nitsy ny lehibe nitsy foropotra nitsy misy rovotra fa miezaka ho saina tsara foana no natsangana zany tamin'izany enatra zany nanangana saina hoe ny tsy nanangana saina tamin'izany na manangana saina rovotra na foropotra enatra zany taloha teo ny fiarahamonina fa hitantsika amin'izao fotoana izao miara-mahita fa gaga mihitsy ianao tena zavy miteny hoe asa misy roapolo isan-jato hoe sa misy 5 isan-jato malagasy no manangana saina amin'izao vaninandro zao dia gaga ianao mandeha ny arabe eny eto Antananarivo moa tena zany manisa trano 20-30 mandeha tongotra zany zay vao misy trano ray zay vao misy saina ray 20-30 zay vao misy saina ray dia manontany tena tokoa ianao hoe fahaony ty resaka sainam-pirenena tsika tsy hanazava-tsony eny manazava eny ny antony sainam-pirenena dia zay le fiandriana na fiavahana hoe maritry ny fahaleovan-tena sy ny fanantenana ny fitiavan-tandrazana fahadiovana ny firaisan-kina-pirenena ao anatin'izany saina zany dolodolo zany sy ny asy-pirenena zany rehetrarehetra zany ka tokony hanangana-tsaina zany tokony hananany tsirairay isam-pianakaviana dia atsangana aseho marika ho hitamaso hoe zay koa miombona amin'izany fahaleovan-teny zany zay koa tompona andraikitra amin'izany fahaleovan-teny zany zay koa misitraka amin'izany fahaleovan-teny zany zany ngambany amin'izany saina zany dia miombo-po amin'izany malagasy mampientan'izany fa amin'izao fotoana dia hoe ny tsy manangana mibetsaka dia lasa saina ianao za mahita hoe misy antony maromaro voalohany indrindra aloha mety hoe ao le olona tena tsy manana sainam-pirenena asa noho ny fahantrana ve noho ny tsy fahazarana ve dia zay tsy manana fa ndraindray nefa eny misy olona hoe mizara saina dia tokony afaka manangana azy misy misaina mizara isaka fokotany misy fokotany sasany mba mizara saina misy fikambanana mizara sainam-pirenena dia mamety manangana fa noho tsy fananana mihitsy raha manam-bola amin'izany zay dia alohanay aloha ividanina vary sy nikarazana fa tsy aneo zay ndray rehefa tsy manana dia tsy hita zay ho atsangana faharoa resaka fanadinoana adinodino dia tena tsy nanangana ny sasany fa efa misy fampatsiahivana zao eny amin'ny ainao manjeritry nrehetrarehetra eny na mahita ny sasany manangan-tsaina dia tokony hoe atsiaro io fotoana fanangana-tsaina zao fa misy manadino ve dia tena manadino tanteraka tokoa ve fa misy koa tsy zatra mihitsy na marina izy zany ohatrany tsy mahazatra anazy zany hoe manangana saina zany fa ohatra rehefa nandeha efa fiainana zay le ilana le fanabiazana zany hoe azam-basadratsy ohatra zany fa mila manangan-tsaina fa misy indray le tena hoe tsy anangana fotsiny zao zahay ny antony tsy anangana ny sasany mazava be ny eo aloha le enatra an'le fiarahamonina sasany efa tsy manangana fa zay koa anangana eo sao dia lasa hala ny fiarahamonina dia lasa tsy tia manangana ny sasany indray tsy anangana ny sasany dia tsotra be hoe zay tsy tianay le loko amin'ny fitondrana dia zay koa tsy anangan-tsaina le olona mpitondra eo fitondrana tsy tiany dia zay tsy anangana ny asasany indray ny antony tsy ananganany tsy hoe ny fiarahamonina na no le olona tsy tonga fa le hitany hoe tsy hitanay kory zay tena fahaleovan-teny eo le tena fahavitantiny eo ko anangan-tsaina anina moa rehefa mahavita trano manko amin'ny fomba malagasy mahavita trano mitsangana dia manangan-tsaina zany ko inona ro anangananay saina eo ko tsy hitanay zavatra miorona sy mitsangana eo dia misy karazany be da be zany dia eo indrindra ny tokony hoe hatonga sainantsika mety ny fanentanana fa alohan'ny fanentanana le fanabiazana ny olona mihitsy hatramin'ny fahakelo inona ny tena atao hoe sainam-pirenena dia eo koa le fanentanana dia eo koa le fanampiana mba samianana saina fifampatsiarovana sy nrehetrarehetra fa le tena antony ankiray hoe mahatonga ny olona manda dia io no tena tokony ho fanabiazana mafy be mihitsy hoe ahoana no hatonga antsika tsy hifankahala no ny loko zao sy loko zao dia
ianao mankalandranona dia ny sainam-pirenavana tsy atsanganao zany toetsainy zany zany manimba ny firenentsika zany zavatra zany ahoana ianao tsy anana fahazarana ho tinta zay le fitiava-tanindrazana fanabiazana dolo zany fitiava-tanindrazana tokony tsy ho adino zany tokony anam-pahazarana zany tsika rehetrarehetra ary ny ankiray fahatelo hoe tsisy zavatra vanina tsy hitany akory zavatra eko ny rano jiro tsy mandeha zao tsisy mandeha inona ary sainao atsangana dia zay le izy dia anjarantsika zany hoe inona no hahatonga n'olona tena hanangatsaina le fiainana andavanandro mpiainan'ny firenena le fiainana andavanandro mpiainan'ny firenena mihitsy a no mila hoe atsangany olona zany no mila hoe atsangana hitan'olona hoe mijoro Madagasikara mijoro ny fiainana ara-toekarena mijoro ny fiainana ara-tsosialy mijoro ny fiainana ara-kultoraly ny rehetrarehetra dia rehefa hitan'olona fa mijoro a dia tokony afaka manangana ho azy ny olona miala le sakana be eo aminazy zavatra tsisy zavatra hitanay zavabanina eo dinao nangaranay anjarantsika tsy hoe le fanerenany olona anangatsaina fotsiny zava-dehibe fa le manangana n'le firenena mihitsy ny tena zava-dehibe alohan'ny ananganan-tsaina hoe rehefa mandresy ny ekipa ray dia mioraka ho azy daholo mikopakopaka amin'ny saina dia zay no anjarantsika hoe indraindray tsika mety hifanometsiny za aloha mametsiny olona zay no tsy fitiavana ny zao fa tsika rehetra mihitsy tsy mila mahatsapa-tena hoe ny asa nataontsika tao anatin'izay 50 taona na tamin'ny sehatra nolalovanao sy ny andraikitra notazominao ve ahafahana nanangana firenena ka mahatonga vahoaka miaraka iobo manangatsaina ihany koa dia zay nytiako hoe alohan'ny anangana saina mikopakopaka dia rehefa ananganana firenena miara-dalana zany dia efa zao hitanao le tramom-panjakana le olo-panjakana ihany sisa no manangana dia ohatra lasa miavaka le vahoaka sy le fanjakana reny no mirentirenty fa le vahoaka ohatrany tsy ditanao zany hoe everitsika fa reny sisa firenena le fanjakana sisa firenena le vahoaka mihitsy ny firenena ka mila samy toka mifaninana eny amin'ny tramom-panjakana sy reny zao mifaninana mihitsy manao be da be fa le vahoaka manodidina eo tsisy manao dia hitanareo miavaka tsika zany zavatra zany a mila jerentsika mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena hoe ole reto a tena andao jerena le firenena le fiombonana fa tsy hoe rehefa fanjakana dia afa dia tsy olo-pirenena fa le olo-pirenena adino zay zavatra zay zany mba tiako tenena hoe misy fanabiazana ka zany rehetrarehetra zany a dia mila nytoetsaintsika alohan'ny hanofaofatsika ny saina na aiza na aiza dia le toetsaintsika le saina maha-olombelona mihitsy aloha mila asandratra atsangana mialoha tena manana toetsaina mendrika ka malagasy a toetsaina tena mahaleo tena ka tsy mitado an-tena fotsiny fa miasa ho an'ny firenena ray manontolo malagasy rehetra zay toetsaina zay noentina manangatsaina toetsaina tsy miandro mena fotsiny koa le ty amin'ny vahoaka meo fa miasa dia miaraka manorona miara tompona ndraikitra dia miara mandresy miaraka mikopakopaka miaraka manantena koa raha mbola mitya ajotolona ary asa tsy maintsy mbola ho atao zany no antony fananganan-tsaina fa indraindray tsy adino tsy dia lasa fety ny fanjakana fety ny folo alin-datsy any fa le vahoaka ho inona ty adino eo dia zay indraindray asa dia avahana loatra le tena hoe reto ny tena zao fa reto adino tamin'ny taloha ny tany aminay rehefa fety-pirenena zany tamin'ny mianarivo moa za tena mialatsiny a milahatra eo dolodolo niza na ny avany mitantsaha mitondra varo manao dia milahatra samy anany satria zay le firenena fa isy moa misy fifanitsahana amin'le fetony folo alin-dasy any dia indraindray adino le vahoaka fa le fitaovam-piadina zany tena arentirentsika zany fa ny tena fitaovam-piadina ao antsika dia ny fitaovam-pamokarana ahafahany vahoaka misitraka ny vahoaka tena miara ny vahoaka ny tena hoe mpiadina antsika reo ny tena hery ahafahantsika manandratra amin'ny firenena ilayntsika ny fitaovam-piadina sy ny zavatra ivelany a fa ireny ka reny le mahatonga n'le saina sy fananganan-tsaina miarata